fikaranon-drano eto Antananarivo mizaka antserany ainy ny vahoaka madinika. Vehivavy tim tsy manadino ireo mpiray fikambanana trapoiny. Tohadrano ambrika efa antitra ny foto-drafitrasa ahina trano ny fahavakisany isaky ny fahavaratra. Manoatra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy mantsika rehetra izay manaraka ny fitalavitra ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondraina ho ato anatin'ny fampahalalam-bavao ka manasanao ampanaljanona sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tokantrano maherin'ny zato no miaina tsy fidiny ao anatin'ny rano maloto tanteraka amin'izao fotoam-pahavaratra izao noho ny fanotorana dobo tsy ara-dalàna nataona olona iray eny anivon'ny fokontany Anosy be andrefana faharoa. Efa maro ny dingana fitarainana nataon'ireo mponina saingy tsy misy miaino izy ireo. Onja lalaina Ranavy Manana sy Andry Rakoto Malala. Antony iray anisan'ny mahatonga ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra ny fanotofana tany sy fanamboarana trano tsy ara-dalàna. Maro ireo trano miorina eny ambonin'ny fantsona fivoahan-drano kanefa tsy misy ny fepetra raisin'ny fanjakana amin'izy ireny. Toy ity tranga iray etsy amin'ny fokontany Anosy be andrefana faharoa ity izao dia dobo mihitsy no nototofana olona iray ary nanangana ny trano teo amboniny ka anisany miteraka ny fiakaran-drano eo an-toerana izany. Tonga hatrany amin'ny ranjo ny rano eny an-tokotany ary misy mihitsy aza no tafiditra ny anatin'ny tranony. Vokatr'izay dia simba tanteraka ny entana ao an-trano. Olona maro no mipetraka amin'ity tanàna iray dobo-drano tanteraka ity izay ahitana zazamam-behivavy sy be antitra. Manainy amin'ny aretina ateraky ny fijoboana lava ao anaty rano maloto izay tsy maintsy andehanana ireo mponina. Izy ireo izay velotaraina satria tsy mbola nahita tranga tahaka izao tao anatin'ny taona maro. Hatramin'izay nalatsahany tavonika teto tsy mbola nahita rano ohatran'izao noho ny nanaovana ny trano eo ambonin'io bizo ivoahan'ny rano makany tatatra miakandrefana any io. Andramatoura tompoko vavy Radenizy tanàna amin'ny misy lakan-drano aniny andrefanao io niaina teto niaina taminay tamin'izany fotoan'izany. Ny ankehitriny nefa tonga ny mpanambola, tonga ny mpanao rosiriso, tonga ny tady tany amin'ny risoriso dia mahazo tany dia tonga dia manorina trano amin'ny tsy ampiheverana amin'ny mampitsara ny vahoaka madinika amin'ny miara-monina sy mpiarabelona eto Anosy be andrefana faharoa. Ka tiako no milaza satria nahoana tsy mbola nanana rano niangona tanànanay ohatran'izao zay hatramin'izay na olombelona teto raha tsy tamin'ny 59 ka tondran-drano be ka zay ka mba nisiny rano mbola hoe ohatran'izao teto tanànanay dia nozoan'ny atondravan-trano mangataka amin'ny fanjakana raha mba hiaino ny fanjakana fa tsy hanao hiaino vilana satria nahoana rehefa tsy manam-bola moa ataon'ny olona amin'ilay hoe oeraoera ozy ny filazany zareo azy. Efa maro ny fitarainana nataon'izy ireo saingy tsy misy mijery sy misy miaino. Efa nisy mihitsy aza ny fanangonan-tsiny amin'ny fandavana ity fanotorana dobo ity saingy toa tsy rarahin'ireo tompon'andraikitra voakasika ity raharaha ity akory izany. Manay ny fisiana kolikoly ao ambadika ity fanotofana dobo sy fananganana trano tsy ara-dalàna ity ireo mponina ka manao antsoavy mba hijeren'ny mpitondra ity raharaha ity. Tena vao nanomboka nisy nanoto tany io dia efa nandeha tao amin'ny fokontany za le dobo dia efa nandeha tao amin'ny fokontany nanao fitarainana hoe ahoana président ahoana ny atao aminareo atao fokontany any fa misy manototra tany azy fa tsy mety io fa dobo. Gaga zay efa nampidina inspecteur d'hygiène taty zay nijeren'ilay izy nijery teto mihitsy zareo hoe tsy mety io. Vao nanomboka amin'ny fanotofana dia efa teo zay nijoro mivaly teny azy tao amin'ny fokontany moa tamin'izany dia hoe samy manototra ny azy. Lasa ndray verina nakany amin'ny Baimasy nanao an'ity fitarainana ity fantatro tsara mihitsy fa tsy hanao soni an'ity ny président fokontany raha hoentinao. Nandeha tany amin'ny Baimasy zay ninsiste tany amin'ny Baimasy hoe soniavo. Tamin'ny taona 2024 no nanomboka nanototra dobo ilay olona nividin'ny tany ary nanomboka tamin'ny taona io ihany koa dibo-drano ny tanàna ahitana tokantrano zato mahery rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Tsy aintsy natanteraka manko ny fantsona fivoahan-drano antony tsy mahatavavoaka ireo rano maloto miandrona ao an-tanàna.
fa efa saika miroso amin'ny fijinjana vokabary avokoa amin'izao fotoana izao ireo tantsapam-boly eny amin'ilay makibetsy mitatatra amin'izao fotoana izao. Nahitana fianana nefa ny vokatra tamin'ity taona ity raha ny fanazavana nentin'ireo tantsaha tamin'ny namana mpanao gazety Janoary Janoary sy Andry Rakotomalala androany. Ratsy ny vokatra tamin'ity taona ity. Io no fanazavana izay nataon'ireo tantsapam-boly eny amin'ilay makibetsy mitatatra izay ao anatin'ny fiotazana ny vary miakatra amin'izao fotoana izao. Vary novolena volana Oktobra izay efa somary tara tany anatin'ny fanetsana, vokatry ny aintany tranga no miakatra amin'izao fotoana izao io raha ny nambaran'ireo mpamboly. Izany hoe efa bolana taorian'ny fanetsana dia niakatra izany. Ny tsy fisian'ny rano sy ny aintany no tena antony nampienan'ny vokabary tamin'ity taona ity raha ny fanazavana hatrany. Voatery tsy maintsy akarina indray nefa izany amin'izao fotoana izao noho ny fiakaran'ny rano eny an-tanimbary. Ny hena zany ny vokabary tamin'ity dia raha ohatra izay ketsanefatra zany isa-taona mahatratra 9 12 farany tsisy, nefa amin'ity ny ketsanefatra ataoko tsy haiko raha isy 10 kitapo ary mety tsy isy. Dia eo zany dia efa diferansa zany le 20 kitapo tokony any enjehanao volana iny zany lasa mihena zany, dia lasa latsaka zany ny andaniana ao an'ilay zavatra tokony mahampy an'ilay izy, zay mahantony hoe tsy ampy zany ilay izy. Vary nambolena tamin'ny Oktobra zany zao nampatonga ny taraiky satria volana Septambra foana zany tokony fanetsana zany, dia zay no nampatonga an'ilay izy tara sady maivana satria tao anatin'ilay raha fanetsana ao anatin'ny fanetsana Septambra izy zany mba mahazo aina izy mandra-pahatonga ny Oktobra. Dia nefa n'ilay izy tao anatin'ilay Oktobra tokony azahoana aina, zay vao nanetsa dia tonga dia tankin'ilay aintany ilay izy dia tsy hisy tsony satria ny kanalina tsy entsona dia tsy afaka nidirany rano hoe ampidirana sy à gauche sy à droite. Ny fanadiadiana izay natao hatrany no nahalalana fa misy amin'ireo fianakaviana miakabokatra amin'izao io no nisafidiny tsy hivarotra izany intsony noho ny fidanga ny vidim-pianana ankehitriny fa natao mihitsy mba hitsinjovana ny fiainam-pianakaviana. Ny sedrain'ny mpamboly tety zao resaka rano tsy misy zany no nananina, dia zay no mahatonga anay manala vary mialoha arakaraky ny ohatra hoe arakaraky ny gony eo ohatra zao izy nahazo 17 gony le teo nataonay tamin'ny fakomana dia arakaraky ny mbola tsy miala aminy zany fakony fa nasorona fotsiny amin'ilay orambe, fa raha miala fakony izy dia mety mahazo amin'ny 20 gony eo, tsy mivarotra zay fa hoaninay. Saika dibo-drano tahaka izao avokoa ireo tanimbary ny betsy mitatatra amin'izao rotsakorana izao. Ahina ny fampotehiny vokatra izay efa kely miakatra no antony hirosona amin'ny fiotazana azy raha ny fanazavana hatrany. Afaka mamatsy any Antananarivo ity tanimbary be midadasika ity raha toa ka misy ny finiavan'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra voakasika ikarakara izany sy anampitosika ny tantsaha ara-pitaovana sy ny zezika efa bolana dia miakatra ny vary. Fa nisy kosa ny fanambarana ny voaka androany fa mihidy vonjimaika ny lalana tsara sotra makany Atsofinondry manomboka androany fa 12 ny volana Janoary 2024 antony no ny rotsakorambe loatra izay miteraka fiakaran'ny rano ary ahina ny fanombana ny fotodrafitrasa eny an-toerana. Noraisina ihany koa izany fanapa-kevitra izany araka ny voalaza isorohana ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga eny amin'iny lalana mampifandray any tsara sotra ary Atsofinondry iny. Lafomavao ny fanabeazana indray ary dia araka ny fampitambavao avy amin'ny Bureau National Tandinondoza sy ny loza nailantsona hoe BNGRC izany dia mbola itoy hatrany ny firotsaky ny orana eto Madagasikara ary misy ireo faritra mena sy mavo voakasika amin'izany ho fiarovana ny zaza sy ny ankizy noho izany dia miato avokoa hatramin'ny 1 Janoary 2024 ny fampianarana amin'ireo sekoly anatin'ny faritra mena sy ny faritra mavo manerana ny nosy. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia voakasika ao anatin'izany ny Entsiafa, Androbe, Atsaadita, Bongatsara, Antanetikely, Ambojoky, Aratsinaina, Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zato Andrefana, Ampitatafika, Ambavaditokana, Fianararivo, Itosy, Ambotro Manjaka, Fiadanana, Ampangabe,
Lahoativille vohitra manjaka miadana sy ny manodidina rehetra iny atao madinika 3G Angar Akorondrano Andranomairy Ampefolo Ambodirano ary Ilanvato Apasika Anosy Bianala Atanambao Manampotsy Marilambo Mahanoro Andramasina Ambatolampy Vatomandry ao anatin'izany dia entanina ny talentsaikoly rehetra ampiatra ny lamina ara-pedagojika ho fitohizan'ny fampianarana araka ny fampitam-baovao iray eto ampelantanana hatrany. Vaovao ny kolontsaina indray dia misaona indray ny tontolon'ny zavakanto sy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Nodimandry tamin'ny atoandro teo mantsy ny namana Erika Rakotoniriny mpanakanto no sady mpanao gazety ary mpanentana fandarana amin'ny onjam-peo. Isan'ny nahalalany maro azy ilay hira tondra ny lohateny hoe Valio Ankira izay eto anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Ny lafim-baovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manohy ny fiarahana amin'ity hariva ity. Misedra tsy fahasalamana mantsy ny filohampirenena Guinéana teo aloha Alpha Condé amin'izao fotoana izao. Nanome alalana azy andeha hitsabo tena any Émirats Arabes Unis noho izany ny fitondrana miaramila any Guinée. Mialy raronombana sy Mateo Prinsino mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay. Tamin'ny alatsinainy lasa teo no niala tao Conakry rehefa nahazo lalana tamin'ny fitondrana miaramila any Guinée anao fizaham-pahasalamana sy anaraka fitsaboana any Émirats Arabes Unis ny filoham-pirenena Guinéana teo aloha Alpha Condé. Nahazo lalana hijanona ao amin'ity firenena arabo ity iray volana farafahabetsany ity filoham-pirenena Guinéana teo aloha izay mananika ny 17 taona ity amin'izao fotoana izao araka ny loharanom-baovao. Nisy ny horonan-tsary naparitaka ny fitondrana miaramila any Guinée tao anaty tambazotra sosialy mikasika io voalaza io ka omaly talata no nanao ny fampahafantarana momba io vaovao io izy ireo. Zava-dehibe ho ainy andeha hitsabo tena any amin'ny firenena io any eo no azo antoka fa ho voakarakara tsara. Ho ninambarana ity filoham-pirenena Guinéana izay naterina sy narahana teny amin'ny siranam-piaramanidina ity. Raha tsy ahivina ny 5 septambra 2024 Alpha Condé no naonga ny kolonely Mamady Doumbouya sy ireo miaramila teo amin'ny fitondrana rehefa nitondra ireo vahoaka Guinéana nandritra ny 20 taona. Notazonina tsy nifampiresaka tamin'iza na iza nandritra ny 12 herinandro ny tenany talohany nanomezan'ny miaramila azy alalana hipetraka hiaraka tamin'ny vadiny tany Conakry. Ny loharanom-baovao an-trano no nafantarana fa nanome baiko ny anokafana ny fanadihadiana mikasika ireo heloka bevava nataony nandritra ny fitondrany Alpha Condé ny fitsarana any Guinée izy nahazo alalana andao ity firenena ity izao. Vao avy any ivelany izay hatrany mitohy hatrany ny fitetiavam-baolana ho an'ny États-Unis ho fiarovana ireo vahoaka ao aminy amin'ilay variant Omicron izay mamely firenena maro amin'izao fotoana izao. Nanapa-kevitra ny izara sary tava efa-jado tapitrisa ho an'ireo mponina ao amin'ny ny gouvernemanta Joe Biden. Mbola mialy raronombana sy Mateo Prinsy hatrany. Toerana narivony izay ahitana ireo toeram-pivarotam-panafody sy ireo tobim-pahasalamana any États-Unis no isahana ny fizarana maimai-poana ireo aron-tava efa-jado tapitrisa avy amin'ny fitondrana tarihan'i Joe Biden ho an'ireo vahoaka Amerikana. Hanomboka amin'ny fiandohan'ny volana febroary avy izao izay fizarana aro-tava ao amin'ity firenena ity izay araka ny loharanom-baovao. Ankoatra izay nandray fanapahan-kevitra ny hampiasa trano kala-pifandraisana nanomboka omaly talata ihany koa ny teo anivon'ny trano fotsy ao amin'ity firenena ity ahafahan'ireo tokantrano Amerikana manafatra fitiliana ny valanaretina COVID-19 maimai-poana izay azo atao any an-trano. Iray miliara ny fitiliana voalaza fa hozaraina amin'izany. Noraisin'ny fanjakana ao amin'ity firenena matanjaka ity moa ireo fanapahan-kevitra ireo hiarovana ireo vahoaka ao aminy fa ihany koa hisorohana fiparitany ilay variant vaovao COVID-19 dia ny variant Omicron izany. Nisy ny fanambarana navoaka ny prôra-valomana androany mitatitra ny toy ny fametrahana fitoriana izay natao atao anivon'ny vondrona Europeana mikasika indrindra ny fifidianana tamin'ny taona 2024 izay nahitana osika sy fanodinana ny safidin'ny vahoaka. Nampafantary ny vondrona prôra-valomanana any ampitan-dranomasina tamin'izany fanamaly ny antso ny mpiara-miombina antoka amintsika. Noho izany dia nanentana ireo rehetra
mbola manana pirofo sy manana zavatra olazaina na vavolombelona ohatra anome izany ny Olaf amin'ny alalan'ny vondrona Europiana ilay sampana manao ny fandihadiana na koa miditra amin'ny mailaka ao amin'ny adresy proravalomanana@hotmail.com. Fa izy kosa ny fanomezana fanampiana ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny vehivavy tia manoloana ny vonina izay mahazo azy ireo amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Misy amin'ireo mpikambana manko notraboina vokatry ny fiakaran'ny rano teto andrenivohitra. Onjalalaina Ranavy sy Andry Rakotomalala. Tanàna maro no tondraky ny rano teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina vokatry ny oram-benikija tao anatin'ny 2 andro izay. Noho izay rotsakorambe izay dia efa mahatratra ao anarivo maro ihany koa ireo trabona ary misy amin'izy ireny no mpikambana amin'ny vehivavy tia. Tsy nanadino ireo mpiray fikambanana amin'ny vehivavy tia fa naneho fiarahamientana manoloana ny vona mahazo ny mpiray fikambanana amin'izy ireo. Isy hetsika manokana nampiana ireo vehivavy tia trabona ireo. Be ireo trabona zany ato aminay vehivavy tiako Madagasikara. Be mihitsy ny vehivavy tiako Madagasikara no trabona amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy jerenay zany reo namanay ireo satria raha tena hijery ny hafa ianao ny ao anatiny aloha mila jerenao voalohany. Dia noho izany matsiaro tena zany izay hoe misy fahavoazana be mahazo ny namanay. Dia anao hetsika zany izay amin'ny herinandro ambony ny Alarobia zany izay aloha mivory manakona an'izay voatsirambin'ny tananay. Dia ny zoma ao aorianan'io no izaranay zavatra ho an'ireo vehivavy tiako Madagasikara trabona eto Antananarivo. Mitohatra ihany koa ny asa sosialy ho fanampiana ny vahoaka ataon'ny vehivavy tia amin'ity taona 2024 ity. Ny fanampiana ny mpiarabelona izay foto-kevitra hijoroany ny filoha mpanorona ny antoko dia ny filoha Marika Ravalomanana sy ny vehivavy tia manerana ny nosy. Izay ny antom-pisian'ny vehivavy tiako Madagasikara ary ny tiako Madagasikara dia efa hoe zany sosialim-bahoaka zany loha laharana izy amin'ny fanaovana sosialim-bahoaka izay ohatra nomeny président Marika Ravalomanana taminay zany. Dia izay zany tsy maintsy mijery ny zavatra maro be entinay hanohanana ny olona zany amin'izao fahasahiranana mahazo izao. Amin'ny herinandro avy izao no hanatanterahana ny hetsika ho fiaramientana amin'ireo vehivavy tia matrabona noho ny fiakaran-drano teto Andrenivohitra. Fananambana ny ovaky ny tohadrano tao Ampirika commune Ambotrimanjaka alina noho ny fiakaran'ny rano. Alina ihany dia fanandray andraikitra ny fokon'olona teny antoerana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna. Jessica Miray Tahirinena. Sakisan'ny taona mandritra ny fahavaratra toy izao dia ahina tranjy ny fahavakisan'ny tohadrano eto Ampirika ity. Niakatra be indray 600 manomboka ny oram-beny alatsinainy teo ka nahina ny fahavakisan'ny tohadrano. Raha sanatria nefa ka misy ny fahavakisana dia Ambotrimanjaka iray manontolo no trabona. Fa mariana fotsiny zany tsy vaky akory zany le rano fa nanao menasy zany le izy. Dia izay zany nafananetsika alina nanomboka tamin'ny valora alina zany izay fietsehana tantanatin'ny commune Ambotrimanjaka izay nanairana ny mponina rehetrarehetra zany ny vatandelamo ny fomba fanao zany dia veloma lakosi ny fiangonana sofina ny sifilea tenenina ny olona dia tonga teny zany vatandela nanomboka tamin'ny valora sasany zany nanaovana izay vonjy rano vaky zay menasina rano vaky moa zany. Dia tamin'ny 2010 teo vita aloha ny asa vonjy maika zany tsy nisy tsony zany menasy le rano vaky. Dia tanteraka somatsara moa le izy noho ny firaisankina ny fokon'olona teta commune Ambotrimanjaka zany izay isaorana be da be ho an'ny vatandelahy indrindrandrindra hoe faritra atsimo iny nanomboka tany Tsavolo na Amrana Ambomananjo Andringitana ary Ambodivona Sikipakely. Izay zany zavatra niseho alina satria tsika samy nahita ny fiakaran'ny rano sy isaony. Ny tsara marina moa zany hoe Ambotrimanjaka moa zany ny commune Ambotrimanjaka ny lemaka Ambotrimanjaka tambarina Ambotrimanjaka mindrefy arivo sy 4 hektara iny dia mila ao mipetraka ao anelanelan'ny tiopa amin'ny akavanany sy isaony amin'ny akaviany. Noho ny fiakaran'ny rano hatramin'ny alatsinainy indray anefa nanambana ny ovaky ny tohadrano alina. Tsy niandry ela nefa ny fokon'olona fa avy hatrany dia niroso tamin'ny vonjy ranovaky tamin'ny fanamafisana ny tohadrano tamin'ny herin'izy ireo manokana. Ny alina ihany koa dia efa tonga teny an-toerana nijery ny zava-nisy ny ben'ny tanàna. Efa nihoatra ny 2 metatra sy 80 ny ahavon'ny rano. Ny 2/3 ny fokotanina Ambotrimanjaka zany dia tratrany atao hoe traboina ray zay.
ny 100 ny tambarina Motro-Manjaka 2100 hectara zany a difitry ny rano a tsy natenana vokatra na 1 kiloara rozy zay. Fahatelo a ny fahavoazana ara-tsosialy ny fivelomany vahoakana Motro-Manjaka zany a reo roapahatelony eo a de tsitsy ninazy ataoko satria sady hotrabony izy a no tsisy fivelomana resaka vary raha antsika mahalala nefa ny zavatra misy a eto amin'ny tary sy ny fanjakana raha ny fahasiaranam-bahoaka. Ny tanimbarina Motro-Manjaka izay mirefy 4 hektara dia eo ampovoan'ny Sisandy amin'ny ankavia sy Kiopa amin'ny ankavanana. Ny taona 1960 no vita ny tohadrano teo Tampirika, saingy tsy nisy intsony ny fanavaozana hatramin'izao. Efa tonga teny an-toeran'io maran'io ihany koa ny tompona andraikitra avy amin'ny FID sy ny BNGRC nijery ny zava-nisy. Afany atomboka tamin'ny fanamboaran-dalana ny asa ho an'ny commune ny Vato. Tanjona napetraky ny commune ho amin'ity taona vaovao ity ny avitany lalankely rehetra ao anatin'ity commune ny Vato ity. Asa izay avy amin'ny alalan'ny hetra sy ny volan'ny commune madidio. Jessica Miray tahirinena. Fitopolo isanjato amin'ny tanjona napetraka ny tratra ho an'ny commune ny Vato ny taona 2024. Ezaka napetraka ny ben'ny tanàna ao amin'ity taona ity kosa ny anamboarana lalankely rehetra atao anatin'ny commune izay efa nanomboka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Miaika izany ny lalana etsin'ny K2 K5 izay mirefy 20 kilometatra mahery eo hovitaina ao anatin'ny volana rahela indrindra io asa io. Vita ny eny amin'ny K2 K5 io dia ho avy ny eny Tsambilo, eo ihany koa ny eny Manosoa sy ny any Akatondavolo. Efa miainga ihany koa ny fanarenana ny simba eny amin'ny faritry kasety iny amin'izao fotoana izao izay misy moa ny fahasimbana teo amin'ny fandalovan'ny orana ireny dia ifarahana maso akaiky ihany koa ny fanamboaran-dalana. Miezaka amin'ny fanatsarana ity tanàna ity ary izany taona 2024 izany dia aza matahotra nareo mponina atao anatin'ny commune Vato fa ho voajery avokoa ary misy fanamboarana avokoa ny lalana eny elankelatrano hatreny an-tanimbary izay fotaka ka mety hiteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka fa tsy maintsy fitaina ao anatin'ny taona ity avokoa ireny rehetra ireny. Eo ihany koa lesaka fanadivana ny tanàna ary io dia etra fa amin'ny vahoaka commune Madidio mandray tanana fanamboarana azy ireny. Tsara no mampahafantatra fa commune anisan'ny tena midadasika i Vato, izay commune roa teo aloha natambatra ho iray dia i Vato firaisana sy i Vato seranana. Misy 320 ny fokotana ato anatiny, manodidina ny 2,7 alina ny mponina ato aminy. Ny ezaky ny commune sy ny etra ary tranomono ankamaroany teti-bola amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Lafy mavaon'ny fifamoivoizana no anoizana ny vaovao amin'ity ariva ity. Miteraka fitohana ny fifamoivoizana lava reny ny fahasamban'ny ampahan-dalana eny Ambandia. Ny tontena anamboatra izany tamin'ny vola manokana tsy niandro ny commune Renivohitra ny sombafambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotimo voafidy atao anatin'ny boriboritany faharoa. Ravorazafy mahenina sy Tokiramarla. Mampitarena ny mpampiasa lalana ny fahoandro maromaro izy amin'ny fitohanana eto Ambandia, Ambatoroka sy ny manodidina. Vokatry ny fahasimbany ity ampahan-dalana ity izay ho tiany commune Renivohitra tsy hita. Tsy tia manko nanomboka tamin'ilay orana avy tamin'ilay afakomaly iny, ilay ranon'orana tsy nijanona iny dia nikoandrika zany izy io, dia eo zany nahatonga an'ilay fifamoivoizana lasa nitarika embouteillage be. Fa io zany tsy tokony ho simby lalana io fa nasorony zareo ilay pavé tamin'iny nasorony daholo dia nasiany tany kely fotsiny tao dia nikoandrika io izy io. Dia député Rastany tonga teo tamin'ny Mangaina no nijery an'io dia nandefa an'ireo olona nanao an'io any io fa raha tsy zany io mbola tsy vita. Nanomboka nisy ilay lalana tapaka dia tena tohana be mihitsy ny fifamoivoizana. Aloha atry ny maly dia efa nanomboka teny Mandroseza adiny telo vao tonga ety Ambanidia dia maly zay. Dia ny androany moa zany tsy maintsy mivily lalana ihany. Zay aloha zany mazoko ambara satria zay tsy nahafantatra hoe misy an'ity lavaka kely tena kely kosa aloha ilay izy. Ny sombafambahoaka Timo voafito amin'ny boriboritany faharoa no nanao ny asa vetrany, tsy niandry andraso na koa nijery loko politika fa ny hanala fahasahiranana ny vahoaka no namaiky azy. Ka tsy andraiky tanay zany mialatsiny eo amin'ny ato commune nefa
mamonjy an'le olona amin'ny embouteillage satria misy ao ny te hianatra za zao tokony hiditra misy fotoana tamin'olona tamin'ny fito tao Mbatoroka tao Brok tsy tonga tao raha tsy tamin'ny valiny sasany dia lasa nalahelo ny fitaovana nanantsika io fa zavatra haitsika sy ny tariny dia tsy nampiasako ny naka mipiasa koa tsy ampiasany fa ao mbo sauve kely ny atsy fa mila famonjena zay le atao hoe tsy mijery atratava fa tena mbo jerena satria raha iandry ary io marina mety manirana azy fivononana mety 3 andro 4 andro raha le embouteillage atao an'izay tsy le fotoana ho an'ny ankizy lany be fa tena hoe fiaraha-miasa ty izay malady havanana zay nampalisoana antsika Madagasikara sy andrasana ny alina rehefa tena mila zahatra maika urgent fa tonga dia mametanana zay afaka malalaka dia voavaha foana ny olona antsika ny orana be da be tsy maintsy tonga dia fa mijery ny tena mandehandeo inabo ny problème tokony zavatra tsy maintsy lara-pahamena zay manko manko kely eto amintsika le lara-pahamena tsy miditra kely eo amintsika hoe inona zavatra maika dia zay le lara-pahamena tsy maintsy ataoko io abetsaka ireo lalana tokony ilana fanamboarana eto Antananarivo ny kapiazany sy mba ny orana sahady ary mety hitatra ny lavadavaka raha tsy misy fijerena teny izao izay ny amin'iny nampiseho afaliana niaraka tamin'ireo tantsa teny amin'ny faritra Ambohimanarina indray androany nisy Vaovao Todsoa Andriamampandry nirotsaka ny Tsinjavary niaraka tamin'ireo tantsa teny Ambodimita teny araka izany tenany androany maraina Germain Janoary Rakoto Malala teny amin'ny fokotany Ambodimita Ambohimanarina no nanohizany solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry ny firaisampo amin'ny tantsa mpamboly sy ny mponina Ambohimanarina vao maraina ao anatin'ny fararano tanteraka ireo tantsa ao amin'ity fokotany ity ka niarany takosiny nanoana azy ireo amin'ny asa fivelomana ny Tsinjavary ny taona ny velivary sy nanampy azy ireo manoloana ny olany fiakaran'ny rano ao anatin'ny volam-piotazam-bary ho an'ny tantsa izao efatra ny ampambolena no nanampy ny tantsa io solombavam-bahoaka io hoy ny fanazavana ary mitohatra amin'izao fijinjana ny vokatra izao miakatra ny avary aloha ety amin'ilay maky Gabetsy mitatatra ety amin'ny faritra Ambohimanarina amin'ny matantsany tena moa zany dia sahala amin'ny isa taona dia tonga ny fotoana zany hitsinjana ny vary hitomana ny vary niaran'ny velivary niaraka tamin'ireo tantsany tena koa ary nanampy an'izy ireo na arabola na ara-pitaovana hatramin'ny faniatsana dia hatramin'izao fotoana izao zany ny akaran'ny vary hitantsika na dia dibotra anao aty ambalana aza ny rano amin'izao fotoana izao dia tsy misy ankerezana ny tantsa ary nanao modely mihitsy ny tena amatantsany tena zany niara-niosina tamin'izy ireo ao anatin'izay ny volovary izay niakatra dia niena tamin'ity satria no ny faharatsian'ny fivoahan-drano sy ny fidiran'ny rano ny tsikafana moa zany zay ny avosa dia nisan'ny tena hoe olana tamin'ny fivoahan-drano amin'ny tenako dia nanampy betsaka tamin'izany raha sy teo zany ny tena dia asa fotsiny angamany tsy nisy vary niakatra tao anatin'izay ny vavarano koa zany dia simba dia tokony niatsarainy zany ary tokony hisy tohadrano ety amin'ity le makibetsy mitatatra zany zay tokony raisin'ny mpitondra fanjakana andraikitra etsy ankilany dia nanipy teny amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny tenany manoloana ny olany vahoaka malagasy amin'ny fiakaran'ny rano nambarany fa tompony antoka amin'izany ny fanjakana manoloana ny fanomezan-dalana amin'ny fanotofana ireo toerana izay tokony hivarinan'ny rano atiana ihany koa ny manipika fa matoa tondra-drano ohatr' izao Antananarivo amin'izao fotoana izao teny voalohany indrindra eo zany le fanotofa-tany ty zay fanotofa-tany tsy ara-dalàna ny tanimbary zay atao eto Antananarivo voalohany zay tompona andraikitra amin'izany ny CEA sy ny ministeran'ny rano sy ministeran'ny fanazariana ny tany ny faharoa dia zay le hoe ny fako sy ny tsikafina dia manimba zany na ny voan-drano dia tsisy zany zay voan-drano zay dia miteraka zany zay lasa hoe io rano mivoaka any amin'ny tsy tokony izy io zany hoe tokony andray andraikitra amin'ny fako misavovona io zany sy ny tsikafina io commune urbaine Antananarivo ao anatin'izay ary ny fahatelo dia tsy misy ny assainissement eo amin'izay fanatsarana sy fanadiovana ny lalana rehetra na lalana eny amin'ny arabe io na ny lalakely rehetra io zany dia io zany rehetrarehetra zany mahatonga an'io voavo ny olana dia io manangy asipo daholo ny eto Antananarivo ny mahonena dia mampanahelo dia lasa betsaka ny trabona amin'izao fotoana izao be ny trano rava na tsy teny eto amin'ny boriboritany fahenina dia tena betsaka mihitsy zany ny trano mirotana miotsaka amin'izao fotoana izao be ny trabona
no mafisy ny tisony mba vaombahoaka ity atrandy fa tsy tokony hiala olana sy anometsiny ny vahoaka ny fitondrany satria andraikitry ny fanjakana no mamany olam-bahoaka raha io ihany koa ny tokony amerana ny fanotofana tany izay isan'ny nanjaka tamin'izao fitondrana izao sady fivelomany tantsany tanimbary no fivariana ny rano rehefa fahavaratra tahaka izao. Fa mbola hiadikevitra ve hatramin'ny androany ny hoe aviaiza marina ireo volamena 7 kilao kanefa misy malagasy tratra ny komorianina milaza fa misy tambajotra sy efampanao trafika mihitsy eto Madagasikara hatreto anefa dia tsy katra fa ny firenena any ivelany hatrany no sarotiny amin'ireo harem-pirenena izay mivoaka any Madagasikara ary manao fanadidina lalina amin'izao fotoana izao. Germain Janoary manora Andria Malala. Azo everina fa tsy omeny komorianina tahaka ny nataon'ny afrikanina tatsimo ny volamena izay tratra tatsy Komoro ka ireo voasambotra aloha izany no tafody fa ny volamena mijanona any ivelany sy mijanona ho fananany ampoitra ny marina rehetra toy ny tena tomponentana ve ny fampodiana ireo rola sa ny irakiraka trano no izakany vokany ahina trany ny visina olona ambony tafiditra amin'ny raharaha ka mahatonga ny olom-pirenena sasany maneo fa aleo ny fitsarana vahiny no andray an-tanana ity raha ity na inona lazain'ny mpitondra fanjakana dia misy fandraisana any ambony any io matoa nge misy zatra ohatran'ireny tsy mety foana ary mitohy foana dia misy atokisana zany ao rehefa tsy misy atokisana eo tsy tratra io olona mitondra katrafay aza tratrariko dia ahoana moa ny tratratrarana an'ireny satria hoe nitaterina tamina vedety angam-pandely izy dia tonga ary dia afindrafindra dia nibanaka tanteraka nge zany ny ranomasina eto Madagasikara za koa dia tena manao antsoava amin'izany mihitsy ho an'ny tompona andraikitra ambony amin'ny tafika io tsy aresen'izany izy tsika raha misy manafika eto Madagasikara dia ny mission-nareo zany ho vai tsy zany tsony ny mission-nareo fa hoe hiaro ny toe-karenan'ny Madagasikara mba tsy ahondran'olona ny velany ihany. Efa nilaza moa ny toy ny mpampanao lalàna any Komoro fa tena misy ny tambajotra mpanao trafika avy eto Madagasikara tongatsy Komoro ary miafara any Dubai ary nahatratra 120 ny trafika nisy teo anelanela ny volana septambra ka hatramin'ny volana desambra 120 fotsiny ampolo no efa nosamborin'izy ireo rolalo no tafody eto Madagasikara ho tsarainy eto raha toka mbola tavela any Komoro kosa ny volamena 73 kilo mandrakitiny androany nakaizy nisy tany Seychelles iny tamin'ny desambra 24 kilo dia nakaizy dia io ndray tratra 49 kilo dia mampimehimilizy ange dia zao tamin'le 73 kilo dia le misy nisegu tamin'izany sy nyteny efa fanindiminy io fantany ange zany le izy fa naninona zany izy tsy nanao ninona tamin'le nefatra to dia miteny fanindiminy io matoa ny olona revelina ry miteny zany dia miainga avy aty ve dia tsy misy mahafantatra mihitsy hoe indraiky ambin'ny folo izy nanao an'io any le izy vao mivoaka dia ahoana koa nieritreretinao hoe tsy mahita fomba iarovana zany hoe fanjakana nambarany hatrany fa mety misy manam-pahefana manao taribaty vilambava mampanantena fa miady amin'ny trafika kanefa manao zavatra fa any ambadika sarotra ny ady raha mitombona ny ahian'ny olona mikasika ny manam-pahefana mety tafiditra amin'ny oraraha trafika io atreto tokoa mantsy dia tsy mbola nisy ilay antsoina hoe gros poisson tratra momba ny fanondranana harem-pirenena tahaka ireny teto amintsika indrindra fa tato anatiny ity fitondrana ity na dia efa imbetsaka azy izany noho ny seho teto amintsika. Fa anisan'ny noresana ao anatin'ny fandarana say rehefa avy eo izany hoe aorian'izao fampalalam-baovao izao no mahakasika ny falian'ny mpitondra andraikitra manoloana ny tondra-drano miseho eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo velorany arivo izay nolazaina fa anatsarana ny tanàna no tsy tanteraka akory amin'izao roa taona tsy ahatapera ny fotoam-piasan'ny be ny tanàna izao. Fanampanazavana andohan'ny herinandro ity fa tena mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay hoe tena ady-hevitra izay dia tsara angambany aloha isika mitondra fanentanana ihany satria ararotina ihany koa ny fandarana ohatran'izao tsy hoe iresahana fotsiny akory anireo vaovao sy iresatresahana mahakasika an'izay fa hitondrana fanentanana indrindra ihany koa manoloana nyty rano miakatra izay mianjady amin'ny mponina indrindrindrindra ny amin'ny faritra iva ity ka ho an'ireo mponina zany izay mipetraka manamorona ny renirano dia tsara ihany zany miala amin'ny dia mamonjy anireny toy tokony mailo zany mponina tanana tsaina ny tanànanay no tondranay an'izany fanentanana izany satria dia ilaina no fitandremana mila ny fahamelona ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izay akoatran'izay koa ny resaka herinaratra satria ny fifampikasoan'ny herinaratra sy ny rano dia mety hitera-doza
ho an'ny mponina ho antsika mponina ihany koa ka dia mila mitandrina mila fitandrimana mafy ihany mikasika an'izay zay nga amin'ny aloha faneta fiotsahana izy amaranantsika ny vaovao dia atao anatin'ity fanadadiana manaraka ity no hitondrany namana-pana gazety anjavandrema efa sy Mateo Premsy aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Toy izao ny fampanantenana nataony any Rajoelina tamin'ireo mponina mipetraka any ambany tanàna mikasika indrindra ny mety ho fiakaran'ny rano sy ny fahadiovana tamin'ny taona 2024 tany hoany. Dikan'izany rehefa avy ny orana dia tokony tsy hiakatra intsony ny rano ety ambany tanàna ety. Ataontsika tanàna mahafinaritra ety tanàna matehonina mba ho falina rehetrarehetra hoe miaina ety ataontsika madio ny tanàna. Tena mahafinaritra tokoa ve ny zava-misy raha ny fahoriana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Ny azo ambara ho ny mpanao politika fanira zafy manantany dia miteniteny foana ny mpitondra ankehitriny rehefa tafaresaka amin'ny vahoaka toy ireny ka ny mifanohitra amin'ny zavatra lazainy an-trano no mitranga ty warina. Mahafinaritra ve mijery zavatra ohatran'ireny? Io hitantsika io zao dia bako ordure io hitantsika amin'ny sary io difotra tanteraka mihitsy n'ilay dabapako dia azontsika atsaina ve hoe an-tanàn-dehibe taizany mbola nisy an'izany teo Tananarivo hatramin'ny dabapako ara dia difotry ny rano kely sisa tsy eo amin'ny atsasany akory fa ambonin'ny atsasan'le dabapako no ahitantsika amin'izao lafin-javatra dia aiza zany le engagement aiza zany le vely rano zay ataon'le filohan'ny repoblika manoloana anatrangan-javatra resantsika tahakan'izany aiza zany le zavatra nambarana iny ny teneniny fotsiny fa mbola tsisy réalisation iny ay ny zavatra nambarana iny ny teneniny fotsiny fa mbola tsisy fiomanana tamin'iny tany ambadimbadika tany fa nresahana fotsiny iny mba hahafahana zany manina moa zany mambabona ahafahana ihany koa zany misitona an'le fony vahoaka malagasy ary zay ho any tokony hampamaitro sy hampatonga sainy antsika isan'andro san'andro ako zay ty vahoaka malagasy azo varotana sakabeloty ako zay ty vahoaka malagasy azo entina amina resaka lainga ty. Ekena fa mety misy antony avy amin'ny mponina ny fiakaran'ny rano eto andrenivohitra tahaka izao. Saingy tompona andraikitra voalohany ary tsy afa-miala ny mpitantana isa-tsokajiny amin'ny fanomezana fahazahoan-dalana ireo vahiny sy mpanambola manototra tany marobe eto amintsika izay anjakan'ny kolokolo tanteraka ho ny solombam-bahoaka fetra raha lamjafy-mololona. Le kolikoly ao anatin'ny fanomezana autorisation dia tena angadiny reto olona ary kapokany reto mpitondro reto amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny 2024 io fanotorana ary izy le manototra ny mpanambola tsy maninona tena eto za tsy miteny ratsy daholo akory ny vahiny fa ny mpanambola karana ny akamarony no miraitsy kombakomba amin'ireo ministera fanajariana ny tany ny commune urbaine Tananarivo dia mody natsahatra kely araka ny teniko teo tany amin'ny taona 2024 fa nivelona sady indray tamin'ny 2024 izany no antony dia le vahoaka nampanantenaina an'izao rehetrarehetra zao tazantsika amin'ny sary zao. Ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalalamba vao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany atra farany azadonoana fa tahaka ny mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aoren'izao famparalalamba vao izao aoren'izay kosa ny fandarana saila zao ary ny oronan-tsary iny amin'izao aoren'izay fandarana anankiroa izay atotry ny MPS aminao dia mitondra ny lohateny hoe rien que pour vos cheveux ny sampana famparalalamba vao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Venao tompoko.